Lehibe indray raha vanamalala no iara-banantsika rehetrarehetra amin'ity androany ity androsoana ihany anatin'ny findahiantsika tsiray avy ihany anatin'ny tokantrano rehetra izay misy antsika indray amin'izao fotoan'izao dia faly manona ny fiadanan'ny tompo amintsika tsiray avy amin'ity sabata masina ity ka iny tompontsika rehetrarehetra ara-baina tonga soa indray ato anatin'izao andron'ny Jehovah izao hiaraka hanome voninahitra n'Andriamanitra indray tsika natonga eto androany. Tsy mba velantsika handalo fotsiny ity sabata ity. Aleluia. Satria Andriamanitra tsy nandalo fotsiny teo amin'ny fiainantsika tamin'ny nenemaniny fa tena nitoetra izy, tena nanao soa izy, tena nikarakara izy mitazona antsika tsiray avy, niazona sy nitahiry antsika na niara-nofontsika na niara-panahintsika dia tsy manisy navelan'Andriamanitra ho ambanin'ny zavatra riavana tamin'ny nenemaniny. Ary tonga eto indray tsika androany hanamarika an'izany andro izany tena hoe ho mariana manokana indray ity andro ity androany fa tonga ianao natsiaran'izany andro sabatan'i Jehovah izany, nankatohan'izany didin'Andriamanitra izany ho azon'ny voninahitra. Antsika rehetra androany misaotra an'Andriamanitra indray riavana. Anatin'i Jesosy indray tsika amin'ity androany ity misaotra azy ny amin'ny zavatra rehetra mihitsy androany isaory azy. Nenemana izay nitiavinao isaory azy. Na mety nandalo ady ianao tamin'ny nenemana dia misaotra an'Andriamanitra fa mbola eto ianao. Ny dikany dia mbola azo atao tsara mihitsy ny mampandresy anao amin'ny ady satria mbola tonga eto ianao riavana malala. Tonga eto anoloan'ny mpandresy, tonga eto anoloan'ilay hanolotra anao ny fandreseny
tonga eto anoloan'ilay anafinahitra anao, tonga eto anoloan'ilay manome anao satroboninahitry ny fahamarinana indray ianao androany. Hiara-andohalika sy ekoky eo anatrehan'Andriamanitra tsika, hiara hisaotra an'Andriamanitra tsika. Ny amin'ity andro vaovao izay nomeny Jehovah tsika ity, andro tsara indrindra satria dia andro niantsony antsika tsirairay avy reba eo anatsika amin'ity androany ity ry havana-malala. Na misy ny andro tena tsy tokony avelantsika handalo indrindra eo fiainantsika dia ny andro sabaty. Mety tsy manao ninina mihitsy tsika mandritra ny ray andro, ny latsinainy na ny talata satria mety reraka dia tsika hoe za tsy hanao ninina mihitsy androany fa tena avelako handalo fotsiny ty andro dia tena misy taona mandalo ny andro, tsisy nina vitatsika. Fa androany ry havana-malala, lehibe indrindra mihitsy no ataontsika amin'ity androany ity ary. Mitsaharantsika amin'ny asa fa anatonantsika kosa hiasantsika amin'ny asan'ny fanahintsika eo anatrehan'Andriamanitra. Tsika hivavaka amin'izao fotoana izao natonga eto ihany ianao dia fantatra hoe hivavaka ny hatongavanao eto. Aleloia. Fantatra fa eo amin'Andriamanitra ny hatongavanao eto. Saotranao izay Jesosy ny amin'ny fitiavanao. Mankasitraka anao izay Andriamanitra ray tsara indrindra dia faratampony amin'ny fahatsarana. Isaoranay anao izao fotoana izao. Isaoranay anao ny fahatongavanay eto androany. Isaoranay anao Andriamanitra ny fanasana nataonao anay ka mba nahatsiarovanay an'ity andro androany ity indray. Nahatongavanay ikoky eto anatrehan'ilay Andriamanitra tsara indrindra, ilay Andriamanitra mendrika indrindra. Andriamanitra fanaperana tonga lafatra. Aleloia. Andriamanitra tsara indrindra amin'ny zavatra rehetra, masina indrindra Jehovah Andriamanitra. Ianao no andolianay androany. Ianao no atony ny fanahinay androany. Ianao no atony ny fonay androany, anokafanay ny fonay manontolo. Aleloia. Ianao Jehovah Andriamanitra. Ianao no anokafanay ny varavaram-piainanay amin'ity androany ity. Sokafanay ho anao avokoa ny varavaram-piainanay rehetra, na varavaram-be na ny varavarankely, mba hidiranao Jehovah Andriamanitra. Hitoeran'ny fanatrehanao Tompo. Agnatahanay mihitsy ny fanatrehanao izany mba hamanga ny tsirairay avy indray amin'ity sabata masina ity. Ka tsy hisy olona Andriamanitra tonga teto, nandalo teto, anefa tsy nandray ninina. Tena hoe homarianao manokana mihitsy izao fotoana izao. Jesosy malala namarika ny fahatongavanay teto indray ianao androany. Fantatra efa manana anjara azonao mbola omeny ianao Andriamanitra. Mbola tsy ritra ny famindramponao, mbola tsy mety tapitra izany fahatsaranao izany. Afaka mbola mampiseho anay an'izany ianao androany Jehovah Andriamanitra. Isaoranay anao izay rehetra efa nataonao anay nandritra ny enemanay iny. Jesosy mankasitraka anao izay fa raha tsy ianao no nitantana anay dia tsy tonga akory izay na dia androany azy. Raha tsy ianao Jesosy no nitantana ny fiainanay sy ny tahanay dia be dia be ny zavatra banga teo amin'ny fiainanay. Afaka nitanisa fahabangana izay androany. Afaka mety nitanisa fahasombana sy fahampotehana izay androany. Mety afaka nitanisa faharavana izay androany. Jesosy raha tsy nombanay ianao. Fantatra efa nitananao mahery, ny azonanay, ny fombanao teny aminay teny foana, no tanterahanao taminay ny teninao. Fa indra mombanareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fataperan'izao tontolo izao. Dia tena nomarianao taminay izany, namarinanao taminay izy rehetra nolazainao Andriamanitra. Tsy mba nandainga taminay ianao, fa raha nilaza ianao fa hikarakaranay ny zanaka sy ny asan'ny tananao dia oka ozy ianao adidinao rery ihany dia tena miadidinao tokoa ny fiainanay Andriamanitra. Tsapanay izany, iainanay izany Andriamanitra. Isaoranay anao izany, ny fiainanay rehetra mihitsy no narovanao, ny zavatra rehetra ny fiainanay mihitsy nomenao, sy rehetra nangatahanay enina dia tsy nangatahanay kory aza dia nataonao taminay izany satria fantatra fa ilainay, fantatra efa mahasoa anay Andriamanitra. Isaoranay anao izany androany. Manao ny voninahitra ny amin'izao fahatongavanay eto izao Jesosy. Notahinao ireo ankohonanay izay Jesosy tena faly rehefa mijoro vavolombelona aminay ireo zanaka ireo ankohonanay ireo dia tena sambatra izay Jesosy mandeha an'izany. Aika tena tahinao, miatratra any amin'ireo ankohonanay ireo ny fitahinao Jehovah Andriamanitra. Anaovanao zavatra ireo tsy mba izahay tena nairery azy izay tonga mibavaka eto. Notahinao Andriamanitra, falepakatra any amin'ireo ankohonanay ireo ny fitahinao Jehovah Andriamanitra. Tena jerenao mihitsy ny manodidina anay Jesosy mba nananay fiadanana. Nampandrinao tamin'ny fiadanana Solomona satria tsy nanana ady izy tamin'ny manodidina azy. Dia tena izany mihitsy koa no ataonao aminay Andriamanitra. Rehefa tsy manana ady ny ankohonanay, rehefa tsy mijaly ny ankohonanay dia manam-piadanana izay. Isaoranay anao izany Jesosy malala. Avy aminao avokoa izany Andriamanitra. Manapirofo izany fa lehibe ny famindramponao. Manamarika izany Andriamanitra fa tena mitady koa ianao. Mitsindro anay ianao Andriamanitra, mijery anay manokana mihitsy ianao.
tsy fonao izy eo aminay, tsy tokony fikotranana ianao, tsy fonao izy fikotranana, tsy fonao izy fahoriana akory azy eo amin'ny fiainanay. Dia tahinao no manodidina anay mba hananay fiadatana. Misaotranao izay Jesosy malala fa migoka izany fiadananao izany isan'andro izao mpanomponao izao. Misotra izany fiadananao isan'andro teo mpanomponao izao Jesosy ny fiadananao omenao anay no mahatonga anay tsy miotakotaka ny amin'ny anemana. Na dia misy aza ny zavatra mety lalovana amin'ny andavanandro anay Jesosy, satria izay manam-piadanana dia resy ny fiadanana anatinay ny ady sy ny korotana, resy ny fiadanana anatinay ny tebotebo sy ny fanahiana sy ny tahotra. Fa ianao Andriamanitra no manjaka ao anatin'ny fiainanay. Isaoranay anao izany Andriamanitra. Tonga eto aminao indray izay Jesosy ianao ilay anjara lova sy kapokanay, ianao Jesosy Kristy tompon'ny sabata, ianao ilay tianay, ianao ilay fanananay sy harenanay. Tonga eto anaty anao indray izay androany Andriamanitra, ataonay voninahitra irery ihany izao fotoananay izao. Misaotra Jesosy. Amen. Jesosy malalo. Tena anay ianao, tenenay ho retany ren-danitra androany fa anay ianao Jesosy. Iza taminay reto moa Jesosy ny tsy mba nankamamy an'izany vola sy harena. Iza taminay reto moa Jesosy ny tsy mba nity an'izany hoe laza sy voninahitra izany Jehovah. Iza taminay reto ny afaka hiteny fa tsy mila izany zay. Mila izany daholo izay Jesosy malalo. Samy nafatifaty anay daholo izany. Tianay izany.
tianay ny rendrarendra zao tontolo zao. Tianay daholo ny mamirapiratra sy zavatra tadiavin'ny olona amin'izao fotoana izao. Mandra-pahatonga ny fotoana anankiray nahitana ianao Jesosy. Mandra-pahatonga ny fotoana iray idiranao teo amin'ny fiainanay. Nahatsapanay hoe ka ianao ny tena tsara. Ianao ny tena rena. Ty voninahitra sy laza Zakaiosy. Ty vola Zakaiosy. Ary nafatifaty azy izany voninahitra teto an-tany. Tiany Petera nahazo trondro sy naomby tamin'ny fiainany. Nitady vola aman-karena. Mandra-pahatonga ny fotoana anankiray tonga teo amin'ny fiainan'izy ireo ianao Jesosy. Nidiranao ny fiainany. Dia nahatsapany fa ka ianao ny tena tsara Jesosy malama. Izay Jesosy tena sambatra izay. Ankehitriny izay tena mahita. Aika tena tsisy azo arina aminao tokoa. Ianao veravana tena matsapa. Natonga eto ianao androany. Tena tsapanao ve hoe tsisy nina azo arinao amin'ny Jesosy izany eo amin'ny fiainanao. Raha tsapanao izany dia tonga tanteraka ao aminao fa tena nandray an'i Jesosy marina ianao. Tena tsapanao mihitsy ny zavatra rehetra. Tsisy azonao ampitoviana amin'ny Jesosy izany. Izay zavatra irianao mbola tsisy azonao ampitoviana amin'ny Jesosy izany. Dia izany no midika fa tena manana an'i Jesosy ianao rehefa namalala. Ny kristianina anankiray raha mbola mahita zavatra tsara no Jesosy. Raha mbola mahita izy fa misy zavatra mbola iriny no Jesosy. Mbola metimety aminy no Jesosy. Dia mbola tsy tena azo lasaina fanandray an'i Jesosy izany rehefa. Raha namalala. Afaka hamaivaninao ny zavatra rehetra rehefa mahita an'i Jesosy ianao. Tsisy dikany aminao ny zavatra hafa rehetra rehefa mahita an'i Jesosy ianao. Satria hitanao ny tsara indrindra raha namalala. Tatsika androany teny tsisy toanao Jesosy. Sisi mavizazakana naitachazawajakiza saida amanukana tena resilatra tsika navana malalo soanao Jesosy izany afaka ilatra aminao eo amin'ny fiainako Jesosy. Izany afaka ilatra aminao eo amin'ny fiainako. Halleluja. Naitachazawajakiza sisituma.
afaka mitanisa ianao ravana malala izay zavatra tsara rehetrarehetra fantatrao tan'izao fitiavana tsara ny fitiavana tambitamby ny tsara ny tambitamby teny mamy tsara ny teny mamy fitahiana tsara ny fitahiana fahombiazana tsara daholo izany fa izany rehetrarehetra izany tsisy manome anao tsara indrindra amin'izany afa-tsy Jesosy tsisy ravana malala teny mamy ve fitiavana ve ravana tsy manana fitiavana ohatran'i Jesosy ny olona tena tianao indrindra mbola tsy tianao ohatran'ny itiavan'i Jesosy ianao io olona tena hiankina ny fonao io za tena teteny aminao andro na dia ny zanakao azy maminao io zanakao io dia miteny hoe tianao fa mbola teteny aminao Jesosy mbola tianao mihoatrany hoe ny zanakao io mety mbola misy fotoana tsy afaka micomprendre anao io na iresahanao zavatra io mety mbola voafetra ihany ny zavatra azony enony fa Jesosy zava tsy miteny akory anao dia fantany anatin'ny fonao tena mandinika anao akaiky Andriamanitra mahita anao Andriamanitra tena tianao nge Jesosy mijery anao akaiky nge Jesosy ravana malala tsy mahita ohatran'io izany ho ahy ianao na ho aizitsika na ho izy fa meno ny fitiavan'i Jesosy ny zavatra rehetra izay mety manodidina anao fa Jesosy mbola hafa ravana tsy mahita ohatra azy tsika rehetrarehetra aresy lahatra amin'izany ianao dia teneno tena araka izany teniko izany za Jesosy tsy mahita ohatranao resy lahatra Jesosy na firy taona ny olona voandray an'i Jesosy na firy taona misy olona 12 taona dia efa mandray an'i Jesosy dia mety hiteny izany olo izany hoe zange mbola tsy nandia fiainana be dia be 12 taona moa inona moa mba fiainana mba hitako olona firy moa izany mba mifanerasera tamiko teo amin'ny fiainana dia afaka hiteny ve za hoe tena atao amin'i Jesosy ny tena tsara za teteny aminao tanora ianao mandray an'i Jesosy dia efa hiteny aminao sahady afa tsy hahita fiainana ohatran'io ianao indrindra moa ka efa lehibe ianao vao nandray an'i Jesosy misy olona 50 taona vao mandray an'i Jesosy 80 taona vao mivavaka fa za tena mino fa zany olo izany tena hita ary tena ho resy lahatra fa nandritry ny 80 taona ny ainana izy ianao ka nge navana ohatran'izany 80 taona nge navana ianao ka nandray an'i Jesosy niarana nanomboka niarana andeha tamin'Andriamanitra ianao fa tao anatin'izay tena resy lahatra ianao hoe nandritry ny 80 taona ny ainako tsy nahita ohatran'ity Jehovah ty telonjato taona ianao ka niaraka tamin'i Jehovah satria efa hitany ny 80 taona nitady izy fa tsy nahita dia tsy nisaraka tamin'Andriamanitra ohatrany izy hitany ny tena tsara hitany ny tena mety aleloia hitako ny lala tsara ka izorako izy ianao ka azoko ny famonjenaka ho tanako ny 80 taona laniko aza efa nanahirana efa tsy nahitako izay mahafa-po ravana malala na firy taona ny laninao na firy taona ianao mandray an'i Jesosy dia tehiteny aminao andro any niary ny zanako voateraka mbola kely ireo ravana nanomboka mbola kely ireo dia efa teneninay foana fa nareo tsy hahita ohatran'i Jesosy izany nareo manompohan'Andriamanitra nareo mivavahy anareo fa tsy hahita ohatran'i Jesosy izany nareo izy taona io zanako kely io ravana io zanakay faralahy io nanontany tenenina momba an'Andriamanitra foana izy dia farany izy tena nanontany hoe papa ozy izy ahoana ozy izy dia ahafantarako papa hoe momba anahy Andriamanitra ahoana ozy izy ny ahitako anazy ahoana ozy izy ny ahalalako fa eo Andriamanitra satria tenenina anazy foana izany hoe aza matahotra ianao fa Jesosy miaraka aminao aza matahotra ianao fa momba anao Andriamanitra ahoana ozy ny ahalalako an'izany dia azafaina anazy hitanao Andriamanitra tsy hita masonao izany fa renao fotsiny izy manampy anao izy rehefa ao anaty fahasahiranana ianao mampahery anao izy miaro anao izy dia hitanao ianao tsy mianjerazera izany ny ampianarana tsisy loza mahazo anao izany ianao tian'ny ankizy ianao tian'ny mpampianatra satria eo aminao Andriamanitra fa na dia tsy hitany masonao azy ravana malala lazao amin'ny taranaka fara-manimonao hoe tsy mahita ohatran'i Jesosy izany ianao tenenao amin'ny tenanao hoe ianao indray ry tenako ianao indray ry mampionona dia tsy mahita ohatran'io izany ianao halleloia atsika androany ravana malala iran'izany
Samiandrano vetsivetsy azary fitiavan'Andriamanitra anazy anatin'ny fony any
Jesosy malala. Tena tsapanao ve zany hoe fitiavan'Andriamanitra tsy miova ianao raha tia hita fitiavana tsy miova ianao dia tiavo Andriamanitra. Azy diso fanantenany zany ianao. Bebe ravana ny olona mitarainy. Hoe za zany niaraka tamin'ny olo tiako dia io olo tiako io tamin'ny voalohany tena tia be anahy mihitsy izy io. Tena ny famarafara mihitsy izay fa hifankatia foana dia hivady dia hiaraka foana fa eo atonga ny taty aoriana ozy izy dia niova ny tantara. Lasa me matsatso ilay fitiavana dia lasa me miataka izany dia lasa me tsy tiana intsony dia nefa rano. Mifandratra sisy satria niala ny anankiray. Lasa mangatsiaka dia vao fitaka angery avany dia marary fo angery avany dia maratra angery avana malala satria vao fitaka anaty fitiavana any ny olona. Ary io ny zavatra mandratra indrindra io rehefa malala. Io zavatra io zany tena mandratra tena anatin'ny fonao lanilany mihitsy. Betsaka ny olona mitaraina amin'io zavatra io. Dia tena marary ny foko. Sandry aloha dia tsy adiniko mandrakizay fa tena maratra satria diso fanantenana anaty fiainam-pitiavana tany. Zany angeravana mahatonga an' Jesosy miteny Andriamanitra fitiavana mandrakizay mitiavako anao satria fantatry Jesosy, fantatry Andriamanitra fa io ny zavatra mahoriny olona indrindra io. Rehefa io ny tsy ampy, rehefa io ny tsy hitany dia mijaly izy dia ory. Ao amin'Andriamanitra ianao mahita fitiavana complet ianao ao. Tsy handiso fanantenana anao zany mihitsy, tsy iovaova zany mihitsy. Halleluja. Misy fotoana ianao tsy miova amin'ny olona. Ozy izy ilay vehivavy anankiray izay tena mitaraina izy. Zaho ozy izy tena arakaraky ny fotoana niarahanay ozy no vao maika tena nanehoako fitiavana taminy. Vao maika tena ampitomboako ny fitiavako azy. Haika izy arakaraky ny ampitomboako ny fitiavako azy ny enany ny fitiavany. Dia lasa me misitaka me miala. Dia kivy, dia diso fanantenana. Fa tsika ravana amin'Andriamanitra. Andriamanitra ny tena mampitombo ny fitiavany antsika foana. Tsika indray aza me mihena. Tsika indray aza misy hoe rehefa mivavaka hely ianao dia miverena ny fitiavana voalohany. Andao hoe tsika hanafanany fotsika ny fitiavana an'Andriamanitra. Fa Andriamanitra me mitombony azy ny fitiavany. Arakaraky ny anompotsika azy no mampitombo ny fitiavan'Andriamanitra tsika ravana malala. Dia ino zavatra tsy ataon'Andriamanitra aminao? Aterahany aminao ane ny teniny. Misy teny anankiray fantatrao androany dia ahozy izy ianao hoe amen dia taterahany aminao iny. Dia mitombo indray amin'ny herinandro dia mbola taterahany aminao indray iny. Halleluja. Tianao loatra Jesosy. Ampitombo ny fahasoavany aminao isanandro izy. Amen. Tsika ingeravana afaka manao fampitahana ny fiainantsika foantsika. Ohatry ny ahoana kay tsika tamintsika mbola tsy mivavaka zany. Ohatry ny ahoana kay fiainantsika io tamintsika mbola tsy mivavaka zany. Dia ohatry ny ahoana zao ny fiainanao zao. Taky ny ahoana zao ny mba fahitanao ny fiainanao. Misy fotoana nanontany olona izany mihitsy hoe mba afaka teneninao ve hoe manahoana zao ny fiainanao? Tena nanovanao ve ny fivavahana? Tena hitanao mihitsy fa tena misy zavatra nitranga ny fiainanao rehefa nivavaka ianao? Satria ravana malala tsy maintsy izay. Ny lôjika an'Andriamanitra dia manova fiaina. Atao tsika ty anankiray mahafinaritra ty andrano. Efa nahatsapy ty olona ty. Fiadanana Varef Nanatunana Niditra Apitsarana Ayanau Kairai Befiti Udena Tisana Kanari Tuvunte now nishainani Satiru nitena
Maju diri kuatisau Nite awatanuna Ajai Sultanumaye Sayame Nulifiyai naku Kipanu sinafuina tiangalana Nampiara na unifala Satiruri terina Luchari tunifuku Nasewara Lerata Inguri tanana Natsutana witu Nichasija desita Satiruri terina Luchari tunifuku Nasewara Lerata Inguri tanana Natsutana witu Nichasija desitana Nichasija desitana Nichasija desitana Amen. Jesus. Tenandray zany tsotrano mahery zany atsika ravana. Zany no etsika amin'ny fiainantsika indray tadidro tsara fa isaky ny miditra ao an-tranon'i Jehova ianao, isaky ny tonga ao anaty an'Andriamanitra ianao dia tsy maintsy mandray zavatra avy amin'Andriamanitra ianao. Andriamanitra raha niantso atsika ravana malala. Andriamanitra rehefa niantso an'i Mosesy hoe makanetsy tia tendrombohitra ety ianao ry Mosesy, dia tsy tia handreraka an'i Mosesy fotsiny nataony teny. Fa fantatra Andriamanitra ny zavatra efa nomaniny fa izy zavatra ho atao azy. Tsy maintsy omena zavatra Mosesy midina eny amin'ny vahoaka eny. Tsy ampandehanina amin'izao fotsiny Mosesy fa misy zavatra omena azy. Aleluia. Ohatran'izany angentsika. Antsoin'Andriamanitra angentsika ravana eo naminy rehefa sabata ohatr'izao. Ity sabata ity nge ravana ny tendrombohitra Sinay. Ahafahantsika mihaona amin'Andriamanitra. Nahoana ianao ny hiala maina? Nahoana tsika ny tsy ahazo teny? Nahoana tsika ny tsy ahazo sodrano ravana? Omen'Andriamanitra anao zany. Isaky ny tonga eo ianao manohina ny antson'Andriamanitra ny atongavanao eo, aza matahotra. Fa tena tsodrano. Hoentinao miaina mihitsy ny zavatra omen'Andriamanitra anao eo. Ny zavatra omen'Andriamanitra Mosesy nge ravana tena Sinay tena mandraky tia ny androany tsy nety maty. Mbola zao tandremantsika zao. Ny zavatra omen'Andriamanitra azy teny mbola zao iainantsika mandraky tiany zao, mandra-patapitry ny ty tany ty, ary mbola iainantsika any an-danitra. Izay nomenan'i Mosesy. Ny zavatra omen'Andriamanitra anao anatin'ny andro sabata, tsy herinandro mifetran'izany, fa mandrakizay ravana malala. Iainanao mandrakizay zany. Haleluia. Ano mahatonga antsika tonga eto foana. Amen. Sahia ianao mandeha eny amin'izao tontolo izao ianao, efa nomen'Andriamanitra anao ny tsodrano, fa ianao ny fahazavana. Eny aminao eny misy hazavana eny ravana malala. Misy zavatra mazava eny. Haleluia. Tsy saron'ny aizina zany ianao, fa ianao mazava. Lalakombanao mazava aminao, tsy misy maizina aminao zany. Amen. Fa ianao ny fahazavana zao tontolo izao. Antsika anaiky rehatra, andaontsika anaiky hitondra an'izany fahazavana zany. Mba ho reharehan'Andriamanitra eto amin'ity zao tontolo izao ity tsika. Haleluia. Amen. Jesosy malala.
Lena, preta com muito irmão. Ele não vai marcar que aqui também aleluia. Nanti fiuron yang suanya. Kawan atur mas tu. Mana wanita kana kawan atur renda piaina na Yesus. Mtende na maumafu na zabari. Kamangkia apantera. Kawan nama tesbi. Hari ini não usar Jesus, não vai no fidino, ana tanteira kanyasana, umbela piudem, panau medo, panu sumasu, ya tona yanu atona, lefa uya na we, ya tala zote tuzo no fidino, apamena taniente, armalina zote tuzo, apamena tamayete, kumandiana uya na we, ariyetu mtivu. Azavone SB, saifa na wasu mamentona yanareu, alisarama. Nanambwara na ulana na. Hawana kisirana nifalisi. Nanangana na waifunka mpandesi. Karabula umeno tukunando trade ati sosia. Imetumanonia sana wanezane. Kabula umeno pakana pakanyasa. Kabula umeno pakana pakanyasa. Hawana
Sotranao volany fidy anay anatanteraka miasa mandeha tosay voniny zahay ho iraka miteny zao tontolo zao mitovy ny filazantsara misotra Jesosy. Amen. Jesosy malala afaka mavavaka mihitsy ianao androany hoe Jesosy tena ampahazavao tena hazavao Jesosy malala fa mamakivaky aizina zao fiainanay izao mba tsy isika no saron'ny aizina ravina fa isika no hitondra fahazavana. Ianao io mandeha amin'ny mazava dia ny olona manaraka anao ariana koa ahitanao dia anaraka ny lalanao dia me mazava koa ny lalandreo olona ireo. Zany angeravany ianao mazava dia mazava koa ny manodidina anao. Halleluja. Lasa ny olona manodidina anao avy lasa miaina fahasoavana koa satria ao aminao ny fahazavana. Zany Andriamanitra rehefa miasa eo amin'ny fiainantsika tianao Jesosy. Zany ny zavatra lehibe indrindra omena Andriamanitra antsika izany fahazavana zany satria maizina zao tontolo zao havana. Manjaka eto ny devoly havana malala fa ianao tsy afaka hanjakazakany zany ianao rehefa manana an Jesosy. Tsisy maizina tafiditra zany ny fiainanao rehefa misy fahazavana eny aminao eny. Halleluja. Tianao ange Jesosy. Tsika ravana androany tena ampaherin'ny tenantsika mihitsy sika. Amen. Za Jesosy rehefa akaiky anao dia izay ihany ny any lehibe amiko. Izay ihany ny zava-dehibe eo amin'ny fiainako za manakaiky anao. Tsy maninona ianao na lavitra be ary ny hopitaly. Tsy maninona na lavitra be anao aza ny dokotera ny havana malala. Mety mijery mety mandinika mihitsy anao aiza moa zany no misy aty aiza misy ny dokotera amin'izao toerana misy azy ao aiza misy ny hopitaly. Fa tsy maninona zany na lavitra anao azy. Fa Jesosy aza vela lavitra anao izay ihany. Izay ihany. Fa rehefa eo akaikinao Jesosy dia azo antoka ny havana malala fa tena akaiky anao ny famonjena. Amen. Tovy manakaiky anao mandrakariva Andriamanitra. Mbetsaka ako no mahita olona mijoro vavolombelona ato anatin'ny Facebook eto fa marary mafy io olona io anatin'ny tokantrano aty a France izany zavatra izany dia miantso SAMU dia mamaly fotsiny ilay SAMU hoe ilay olona ao hoe atao ian'izao atoritory ny hevitra fotsiny ilay olona dia avy eo miantso indray fa ndroany dia tsy mety tonga mihitsy ry zareo fa kamo izy andeha hiazakazaka hamonjy an'ilay olona any. Maro izay ka hitako izay tsy haiko nareo na mba mahita. Dia inona ny efa rany? Maty ilay olona. Satria ilay olona marary mafy nefa ny SAMU tsy tonga. Dia mitaraina ato anaty Facebook ilay fianakaviana hoe efa niantso indimy olona io fa tsy rara indry zareo mihitsy ilay appel. Dia maty ilay olona amin'ny farany. Ravana malala. Teneko anao fa na ny SAMU sy ny pompiera mbola afaka tsy tonga. Fa Jesosy tsy maintsy tonga rehefa antsoinao. Zany mahatonga ana miteny anao hoe mila manakaiky an'Andriamanitra ho hainao. Zany ny zavatra noteneko rehefa nahita an'izany olona izany nijoro vavolombelona atao amin'ny Facebook ny havana miteny hoe maty ny havanay satria tsy nenon'ny SAMU ny appel. Toy izao hoe raha mba nanana an'i Jesosy izao izany olona izany
dia rehefa tsy namaly ny Samu farafaratsiny na dia hoe Samu aza natsoina voalohany raha niatso an'Andriamanitra izany olo izany tena azo kantoka fa voafonjy azo kantoka fa tonga Jesosy tena nandray an-tanana n'izany olona izany saingy indrisy rapana maty ny olona satria niandry Samu fa afaka tsofaty ianao raha miandry an'i Jesosy afaka tsopotika ianao afaka tsovery ianao halleluja satria akaikinao eo ny mpamonjy anao ao tsika izany izany hoe akaiky mpamonjy ay amen faireza ny fonao androany faireza ny tenanao androany fa tena akaiky mpamonjy anao io Jadi mafia desono tarupe akaki pamunja Tuja kanirande simachu tafita akaki pamunja Isunani aikfaizo tiamani Usasa poni rosete amitali nalefanatia Sausa chizo akaki pamunja Tuja di mafia desono tarupe akaki pamunja Tuja kanirande simachu tafita akaki pamunja Isuna yakfaizo tiamani Usasa poni rosete amitali nalefanatia Sausa chizo akaki pamunja Itana ni visucha manu tefona Katutula na sifaka pana Manabitambi aira misi futona Mala yelu kamitumanya Matima makilua samezi naufa Siata uchiro fawarwa Kaisa nandu defaka tufa Akaki pamuja Tuja di mafia desono taruque akaki pamunja Tuja kanirande simetu tafita akaki pamunja Isunani ekfaizo tiamani Usasa poni rosete amitali nalefanatia Tawuksa chizo akaki pamunja Tuja di mafia desono taruque akaki pamunja Tuja kanirande simetu tafita akaki pamunja Isunani yakfaizo tiamani Usasa poni rosete amitali nalefanatia Tawuksa chizo akaki pamunja Nikumbumbana tina mega niliuna Kana lefata wandabaka Tinana keritami kuni la foru Nade nafanani pitwaza Dekaga kagire nikiasa nyamunai Kana iti refaga kanai Sina jasimiga zafa Akaki pamunja Tuja di mafia desono taruque akaki pamunja Tuja kanirande simetu tafita akaki pamunja Isunani yakfaizo tiamani Usasa poni rosete amitali nalefanatia
Zahoky satria zaho akaiky mpamonjy Natotra ty mafy aho dia zaho no tsaroko hoe akaiky mpamonjy Natotraka ny rano dia tsy maintsy tafita fa akaiky mpamonjy Isona ny haiko fa izao tsy amaly Usasa foni reza te ampijaly Nalefa naty aho Zahoky satria zaho akaiky mpamonjy Nalefa naty aho Zahoky satria zaho akaiky mpamonjy Amen na Jesosy manalo. Sotranao zay Jesosy a. Sotra fa Andriamanitra tena tia mampiseho ny herinao tokoa ianao ary. Mampiseho ny herinao amin'ny fahavalonay ianao fa tena akaiky mpamonjy zay Jesosy manana anao. Indraindray misy fotoana manontany tena ny olona efa maninana velan'Andriamanitra miseho zao zavatra eo amin'ny fiainako. Maninana nefa raha tsy asiana mihitsy fotsiny zao olana zao. Maninana nefa raha tsy asiana mihitsy fotsiny ny alon-drano e. Maninana nefa raha tsy asiana fotsiny ny afo mamay e. Maninana raha tsisy an'izany fotsiny dia milamina amin'ny fiainako. Tsia, avelan'Andriamanitra mihitsy hisy ny onjan-drano sy ny safotofoto. Avelan'Andriamanitra mihitsy hisy ny afo mamay. Mba hahafahan'Andriamanitra mampiseho fa izy ny mahery. Mba hahafahan'Andriamanitra mampiseho ny avana malala. Fa hanazy foana ny fandresena. Halleluja. Hanazy foana ny hery sy ny fahefana. Tian'Andriamanitra ny mampiseho hery amin'ny zanany. Fomba an'Andriamanitra io. Raha manana olana ianao androany, tsy ianao rery io. Fa fomba an'Andriamanitra io. Andriamanitra dia tena tia manao défi. Jesosy tena tia manao défi, Jesosy. Mba hahafahan'ny olona rehetra sy ny maso rehetra mahita, fa izy no mahery. Ary kaiky rehefa misy ady eo, tsy mivoaka resy izany Jesosy tsika ravana malala. Ianao io dia fitaovana fotsiny ihany. Hanehoan'Andriamanitra ny heriny. Tahaka ny tableau anankiray ianao. Dia aseho eo, aranty eo. Soratan'Andriamanitra eo amin'io tableau ampiainanao eo ny fahatsarany rehetra. Avelan'Andriamanitra aloha iseho ny zavatra ratsy mba ahafahany maneho ry havana. Fa tena mandresy izy. Tena lehibe izy. Tena tsara izy. Misaotra Jesosy malala. Misaotra Andriamanitra. Ny olona anankiray raha tsy avela hisy ny mitranga mihitsy eo amin'ny fiainany. Ry havana malala. Dia tsy hita mihitsy aiza zany ny fotoana tena hikanin'ny olona iny. Hitenenan'iny olona iny misaotra Andriamanitra fa tena nandresy aho. Raha ohatra ka tena tony be ny fiainan'ny Solomona angerana fa tena tsy mba nahatsapany. Zaho manokana tsy mba maniry aho. Ny toerana nisy an'i Solomona ako. Hoy ny ten'Andriamanitra. Nampiadan'Andriamanitra tamin'ny manodidina azy. Ny anarany aloha dia efa Solomona. Fiadanany. Fa mbola nampiadan'Andriamanitra tamin'ny manodidina azy tena tsy nisy ady mihitsy tamin'ny andron'ny Solomona ry havana. Maniry an'izany fa ianao. Zaho aloha tsy maniry an'izany. Tena ataoko ren'Andriamanitra sy rentsika rehetra tsy maniry an'izany ny fiainana izany. Satria nahoana tsy nahasoan'i Solomona ilay izy dia fantatra fa tsy hahasoako izany. Hoe tsika izany tsy mandalo ady izany mihitsy. Fa milamina be daholo dia tian'ny olona be mihitsy nge havana Solomona. Tsy tia azy ny manodidina azy. Tena nandokandoka azy daholo. Niaiky ny fahendreny, niaiky ny hatsarany, niaiky ny voninahiny. Dia niadana izao Solomona izao. Fa nitondran'i Solomona anakaiza ilay izy? Nivily. Nivily lala. Lasa niala tamin'Andriamanitra ny fony. Satria diso niadana loatra. Zaho aloha ry havana tsy riko izany fiainana izany. Natiako mihitsy ilay fiainako misy ady iny, misy zavatra lalovana iny. Indraindray tena mampitaitaina kely iny. Misy zavatra trehana iny. Misy zavatra entina mbavaka iny. Halleluja. Fahako mandohalika eo anaty an'Andriamanitra. Hitondrako ambavaka amin'ny fiainako. Ny fiainanay. Dia ahitako tsirony mihitsy ny fivoahana ao anatin'iny. Mahatonga anahy hiteran'Andriamanitra. Halleluja. Zaho mihitsy fa ohatr'izany koa ianao.
raha mbola ao anaty ady ianao zao dia mety hiteny hoe za kosa aloha raha vavy tena tsy mitovy hevitra aminao fa aleoko ohatran'ny Solomona eny satria mbola ao anaty ady ianao zao fa rehefa tafavoaka eo ianao iorakoram-pifaliana dia hiten'ilay misaotra Andriamanitra tamin'ilay ady fa nandresika izy haleloia ny ady raha tsy maintsy misy ny alin-drano tsy maintsy misy fa ny fandresena koa tena misy tianao Jesosy misaotra anao zay Jesosy ny amin'ny fotoana androany misaotra Jesosy ny amin'ny fiankohofana amen misaotra fanaheri indray ny fonay voaka amin'ity sabaty ity zay tena voky feno hery misaotra Jesosy malala manao rery ny voninahitra ampianary zay any me voninahitra anao foana amin'ny androm-piainanay rehetra satria mandresy zay Jesosy manana anao haleloia amen
Alleluia. Ila anankiray farany any dia rahantsika n'Andriamanitra dia ao anatin'ny tirity ianao no miomankomana ihany toritentsika rehefa avy eo Man'Andriamanitra ny voninahitra izay ihany koa tirity koa ny amaranako ny anjarako amin'ny herindray tsika mihoneto mbola songany amin'ny rano lanitra Jesosy dia ohatr'izao foana fotoanantsika eto foana tsika isaky ny sabata man'Andriamanitra ny voninahitra. Alleluia. Amen. Tutto rende che si italiane, si terrana ci sozzane, asagati lei pataca tu parlare. Tutto rende che si italiane, si terrana ci sozzane, asagati lei pataca tu parlare. Erano tutto, erano di sose, erano di tutto, anche le sorte sose, erano di tutto, erano di sose, erano di tutto, anche le sorte sose. Erano di tutto, erano di sose, erano di tutto, anche le sorte sose, erano di tutto, erano di sose, erano di tutto, anche le sorte sose. Russo giallo in via Sica, se fa cacchi di paradiso, alza bambi devi deve, alla virulpa del re. Russo giallo in via Sica, se fa cacchi di paradiso, alza bambi devi deve, alla virulpa del re.
Alleluia. Misaotra anao Jesosy malalany amin'ny fotoana rehetra, ny amin'izao fotoana mamy izay iarahanay amin'ny voninahitra ny anaranao masina. Misaotra anao Jesosy satria ny fahasoavanao ange zao rehetrarehetra zao totosa ny fandarana satria tsy tapatapaka ny connexion. Ny fahasoavanao ange Jesosy zao rehetrarehetra iainanay zao mahatonga an'izao fitaovana izao mbola lavorary, ary mbola fahasoavana avy aminao no mahatafavory anay rehetrarehetra amin'ity androany ity. Dia tahita Jesosy izao fotoana izao nitoy ny fotoana rehetra. Misaotra ny amin'ilay mpanomponao izay tonga manome voninahitra anao amin'izao andro sabata izao. Misaotra Jesosy satria mbola ny fanahinao masina ny nampatsiahy azy ireo ny amin'ity fotoana androany izay tokony hatongavany eto izao. Misaotra Jesosy satria fifalianao anay mbola mahita azy ireo no tahinao tonga soamantsara eto indray androany, dia mba tahio izy ireo Jesosy aza veranao misy na dia ray alamaina eto, aza veranao misy na dia ray aza ka hoe andalo an'izao andro sabata zao nefa tsy feno hery, aza veranao isy alamaina na dia ray aza. Dia momba any tenako ianao raha hitondra ny teny eto androany eny Jesosy malala ianao ny tompony teny, ny fanahinao masina metraka ny teny rehetra ao am-bavako androany, aloka mba ho teny ampahery teny tena ampitraka ary teny tena ampitodika. Ny fanatrehana ratsy rehetra ny devoly sy ny satana sy ny firongony dia tsy mahazo manelingelina izao fotoana izao na amin'ny lafininna na amin'ny lafininna. Ny tananao Andriamanitra nametraka ny teny andiam-bavan'ny tsirairay avy, aty ampony tsirairay avy. Nao metraka ny teny aty am-bavako amboly anjana anatin'ny fon'ny olona. Misaotra Jesosy malalo, misaotra fa tia anay tokoa ianao. Voninahitra ny eo anao hatramin'izay ka ho mandrakizay. Misaotra Jesosy malalo. Halleluia. Amen. Jesosy. Dia ataontsika izany hira fekiry zany fa ataontsika tena hira zany amin'ity androany ity. Dia ataontsika rehetra hiara hira aminay ataontsika fitiavana be zany izany hoe tompo aza pisehana tokoa ny anarako. Amen. See this side.
Alleloia. Dia amin'ny fifenina lehibe raha zana babalala no iarabanantsika ionana amintsika indray amin'ity androany ity dia miarabanao a tonga soamatsara indray tanatin'izao fandarana andramoka izao a dia tonga soeto amin'ity live ny fotoam-bavaka sy ny toloteny a amin'ity sabata mahafinaritra ity dia bon sabata ao tsika rehetra dia fiadanany tompany eo amintsika tsirairay avy matoky sy mino a fa ifampahereto indray tsika amin'ity androany ity matoky sy mino koa fa tsy alamaina eto ianao androany a fa tena hoe andray ny fahasoavan'Andriamanitra dia ho tsarovanao a ity fotoana ity a raha lasina vavimalala. Raha anao anaova miaraka aminay dia tsy kisendrasendra mihitsy koa no nahatongavanao eto. Tena misy raharaha ilan'ny tompo anao, halleloia, resy lahatra amin'izany a. Dia andao atsika mamaky avy hatrany tenin'Andriamanitra misaotra mampino tao anatin'ny fotoana izay nitondrantsika tao anatin'ny fiankofana teo. Dia tonga ny fotoana anankiray mbola mamy ihany koa tena ilaitsantsika ny tenin'Andriamanitra. Raha ny anaty fisakafoanana zany ianao a dia efa samy résistance daholo ihany ireny. Halleloia. Fa tonga amin'ny tenin'Andriamanitra tsika dia ilay mofinaina mahavela tany tompo a Angelina Rodriguez, tany tompo a Razana Zo Sylvie, tonga zo Kodanela, Antanina Marie Charline, Kadaka Malala, Sandola, Marijo, Lina, Tahin Jesosy a, isika mianakavy fiadanany tompo amintsika rehetra Lovelitina, Andrina Suzelle, Tahin Jesosy tsika rehetra Ritody Noeline sy rehetra any ambony any a, Miriara Andriamalala, Marie Angela, tonga soa daholo isika rehetra Angèle Pagès, tonga soa daholo Fontaine Lalanirina, fiadanany tompo amintsika rehetra, tiana Rakotary Zaka koa efa io. Izay tenin'Andriamanitra tsika ao amin'ny bokin'ny Osea fa 12 toko 12 andininy fa efatra ka hatramin'ny fahaenina no vakitsika amin'ity androany ity. Osea toko 12 andininy fa efatra ka hatramin'ny fahaenina amin'ny anaran'i Jesosy. Tany tompo a Azaskapatitsy Jesosy Mpandresy, Fontaine Lalanirina, Lovelitina, ao ihany koa i Marina Tiana, Miritsobe Anjana, tonga soa daholo. Soa meva Noro Malala Seheno, Asiny Apôstôly, tonga soa daholo a itsika rehetrarehetra. Amen. Osea toko 12 andininy fa efatra ka hatramin'ny fahaenina no vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fony mbola tany amboaka dia niazona ny ombelany tongotry ny lalàna izy. Ary rehefa lehibe izy dia nitolona tamin'Andriamanitra. Eny nitolona tamin'ilay anjely izy ka nahery. Nitomany izy sady nifona taminy, nahita azy teo Betely izy ary tao no niresahany tamintsika. Jehovah Andriamanitra ny maro, Jehovah no ahatsiarovana azy. Halleluia. Amen. Alleluia. Fantatra hoe iza ny olona resahany eto. Iza ny malala, iza ny olona resahany eto. Alleluia. Loatra Someva. Iza ny olona resahany eto raha fantatrareo. Alleluia. Fantatrareo ny olona resahany eto a, mba soraty fotsiny ny anarany raha mba fantatro iza izany olona hoe fony mbola tany amboaka dia nitazona ny ombela tongotry ny lalàna izy ary rehefa lehibe izy dia nitolona tamin'Andriamanitra. Jakoba ozy Erika, misaotra ny Erika. Resaka amin'ny Jakoba tsika androany. Anisan'ny tonga dia lehilahy niavaka. Mbola tany ekibo zany ity lehilahy ity a.
dia nisy zavatra nampiavaka anazy. Jakoba rehefa taty aoriana dia novain'Andriamanitra hoe Israely ny anarany. Aleloia. Mahamarina daholo nareo Jakoba mihitsy zany resahana zany, misaotra nareo namaly. Aleloia. Ohatr'izay aloha tao amin'ny Baiboly dia ireo ny kambana voalohany nivoaka tamin'ny kibona vehivavy anankiray. Ny kambana dia mbola misy koa ny zokiny sy ny zandriny, na dia miaraka ao anaty kibo aza, ao dia fahita hoe ity ny zokiny dia ity ny zandriny. Aleloia. Fa na dia zandriny aza tao an-kibo tao zany dia efa fantatra fa Jakoba no zandriny ary Esau no zokiny. Raha natao zany ny ekao tamin'izany fotoana izany dia efa nisy sary hita tao. Ny sary hita dia misy anankiray amin'ireo mitazona ny omby lahy tongotry ny ralahany. Ny tena marina raha jerena io sary io dia nareo mpampiteraka, ny Ena Mainsoa mahay tsara an'izany, ny Ena Mainsoa mantsy mpampiteraka. Ny zaza rehefa ao an-kibo rehefa ny lohany ambany dia tena sainkisainky izy, izay fomba fiteny. Tonga dia tsara ny fiterahana. Fa rehefa ny zaza no tsy ny lohany no ambany fa ny tongony dia eo ilay ratsy, ary eo ilay mila hodina ilay zaza. Ao an-kibo zany misy zaza anankiroa azo antoka fa tsy mitovy ny plasiny. Rehefa raha aseho sary zany ny sarin'izy roa tao anatin'ny kibo dia nisy anankiray tsara plasy tao, ny lohany ambany, zany hoe fa andeha hivoaka, efa vonona ny hivoaka. Ary ilay anankiray mifanohatra amin'izay, izao mahatonga an'izany tsy hatakatra ny tongotry le ralahany mihitsy izy raha ohatra hoe samy mitovy ny paozin'izy roa lahy. Asa tsy maintsy miondrika ohatr'izao zany. Fa tsy maintsy ny ray mitsongolo, efa mitsotsorika ny lohany dia ilay ray mitazona an'ilay tongotra mitsangana dia takany ny tongotry ny ralahany. Ilay omby lahy tongotra mantsy eo amin'ny kitrokely eo zany, eto amin'ilay talon, eo amin'ny talon zany omby lahy tongony. Izany hoe tsy mitovy plasy izy roa lahy fa mifanipaka, ndray ny lohany ambany, ndray ny lohany ambony. Tsy fantatra izy ny efa tsara toerana tamin'ireo. Fa ny zavatra azo antoka raha Esau no zokiny dia Esau zany ilay nitsongolika ary Jakoba kosa ilay nitsangana, ilay nitazona ny omby lahy tongony ny ralahany. Voatany an-kibo ity zaza ity dia efa nandrazona. Voatany an-kibo ity zaza ity dia dikan'ny Jakoba mantsy dia mpamingana. Voatany an-kibo zany ity zaza ity dia efa namingana. Voatany an-kibo zany ity zaza ity dia efa nitazona an'ilay zokiny. Mahatonga ny Esau zokiny, Esau no nivoaka voalohany. Iny ilay tsara toerany iny. Sarotsarotra ny voan'ilay anankiray. Jakoba io sarotsarotra ny voany io. Zao ry havana malala, velona Jakoba, teraka soamatsara Jakoba, na dia ratsiratsy toerana azy, na dia somary ratsiratsy fipetraka tao an-kibo aza Jakoba, dia tsara toerana. Satria izao rehefa tonga ny fotoana hivoahan'izy roa lahy dia nivoaka ilay zaza anankiray, ilay zokiny. Tokony tongotry Jakoba no mivoaka voalohany, ratsy plasy be zany. Fa izao izy nitazona ny omby lahy tongotry ny zokiny, ka rehefa lasa ilay zokiny tsy navotsitry ny tanany fa mba nanaraka n'iny mivoaka koa izy dia nivadika ho azy ny zaza. Za tsy sazo famina, za tsy fampiteraka. Efa nanomana n'ity toriteny ity dia tsapako izany zavatra izany. Tokony ho ratsy toerana ary mety sanatria tsy azo mihitsy ary io Jakoba io.
raha misy aminareo eto mpampiteraka dia mety mahafantatra an'izany nareo. Tokony tsy ho azo ty zaza faharoa ty. Tamin'izany nge ny mpampiteraka reo no lasa ny expérience an'izany hoe zazakambana zany, reo ny zazakambana voalohany teraka tao amin'ny baiboly. Nahavozy an'i Jakoba tsy namositra ny tanany teo amin'ny omby lahy tongotsy ny ralahany izy. Rehefa mivoaka ny ralahany, ny natonga an'i Jakoba nitodika ny lohany, ny tanany tsy nivotsitra tao amin'ny omby lahy tongotry ny ralahany, dia nanaraka nivoaka izy, dia ny lohany ihany no nivoaka aloha, satria ny tanany tsy maintsy mivoaka, dia ny lohany manaraka ny tanany fa tsy ny tongony. Alleloia. Zao ravana, ity Jakoba ity zany mbola voatramin'ny kely tany am-boaka dia namikotra, nifikotra, ary ny famikirany no nahavelona anazy. Jerenareo toetra tantarain'le ato amin'ny Hosea, mbola tany am-boaka izy dia niazo ny omby lahy tongotry ny ralahany, ary rehefa lehibe izy dia nitolona tamin'Andriamanitra. Fa maninona Jakoba ny lasa mpitolona amin'Andriamanitra? Iza ny olona hitolona amin'Andriamanitra? Iza ny lehilahy voalohany samy tolona tamin'Andriamanitra? Le lehilahy voatra any am-boaka dia nifikotra tsy namela, mamikotra. Alleloia. Tsy mamotsitra. Raha navotsitra ny tanany, mety tsy azo izy. Ary za androany teteny aminao fa tsy soendrasendra ny fidianan'Andriamanitra nyity lehilahy ty ho rain'ny Israely rehetra. Ka raha tonga ny Israely hoy zanaky Jakoba na ho zanak'Israely. Référence ngeza be mihitsy nyity Jakoba ity. Maninona zanak'Israely? Tsy natao hoe zanaky Abrahama na zanaky Isaka, fa natao hoe zanaky Jakoba na hoe zanak'Israely. Satria ty rain'izy ireo ty dia olona tena namikotra, ary olona tena nifikotra, ary olona tsy namotsimotsitra fotsiny. Riavana, ny olona tsy mamaha zany, ny olona mifikotra, ny olona mahay mamikotra no velona. Betsaka ny olona tsy velon'ny fivavahana amin'izao fotoana izao. Be dia be ny olona tsy velon'ny fivavahana amin'izao fotoana izao. Be dia be ny olona tsy maharitra amin'ny fivavahana amin'izao fotoana izao. Betsaka ny olona miala amin'Andriamanitra. Betsaka ny olona tsy mafikitra amin'Andriamanitra. Betsaka ny olona tsy velon'ny fivavahana. Satria nahoana? Satria tsy mifikitra rafana. Satria tsy mamikotra. Ny olona mifikitra tany am-boaka dia olona ho mpitolona amin'Andriamanitra. Ny lehilahy voalohany nahita amin'ny vavahadin'ny lanitra teto an-tany ndao vakitsika ny tenandroany Genesis 2:20. Za androany anentana anao mba ho lasa mpitolona, anentana anao androany mba hiakatra amin'izay fifikiranao amin'Andriamanitra. Nahoana ny olona mora miala? Satria ny olona tsy entanina hifikotra. Ny mahatonga ny olona mora tafiala sy mora tafatsoka, tafasaraka amin'Andriamanitra dia satria tsy ampy ny fanentanana ny olona mba hamikotra. Fa ny fifikirana io ravana mahavonjy, ny famikirana io ravana malala, io tsy famotsorana ny tananao io ravana, io ny ahavoavonjy anao, io ny ahavelona anao. Genesis 2:20. Hoy ten'Andriamanitra ary Jakoba na tsy aharo tamin'ny torimasony ka nanao hoe ato amin'ity fitoerana ity tokoa Jehova, fa zany tsy nahalala. Dia raika tahotra isika amin'io, endre matahotra ity fitoerana ity, tsy hafa ity fa tranon'Andriamanitra sy vavahadin'ny lanitra. Misy olona mahita ny vavahadin'ny lanitra ny ambony tendrombohitra tsy misy ninina. Misy olona mahita vavahadin'ny lanitra any amina taningazana tsy misy ninina. Jakoba nahita an'izany. Tsy anaty fiangonana feno misy lakroasy, misy tilikambo sy lakilosy. Fa io toerana io raha jerenao dia tendrombohitra tsy misy ninina io. Tsisy afa-tsy vato teo. Fa i Jakoba nahita fa ay ty toerana tika tranon'Andriamanitra sy vavahadin'Andriamanitra, fa maninona ny tsy hitan'ny olona io? Ny fivavahadin'ny lanitra ary tranon'Andriamanitra. Dikany hoe vavahadin'ny lanitra dia tranon'Andriamanitra, eo ake zany Andriamanitra.
rehefa ary fomba rena koa Jakoba dia naka zay varotra nataony io tana ka nanorina azy ho tsangam-bady dia napidina 18 aminy ary nalaza amin'ny fitoeran'izany dia natao hoe Betela fa taloha io tanàna io natao hoe Lozy ny anarany. Taloha zany io tanàna io tendrombohitra Lozy dia ilay tendrombohitra mazava ilay tendrombohitra misy hazavana zany ny dikan'ny Lozy. Hozy izy Jakoba tsy hoe mazava fotsiny eto. Betsaka ny toerana mazava. Any Dubai mazava mandra-parainy ny andro. Any Las Vegas tsisy mazava mandra-parainy fa mijiro mirehatra. Ka tsy izay ilay mazava tiana lazainy fa mipresizeny Jakoba hoe tranon'Andriamanitra ity. Halleloia. Tranon'Andriamanitra ity. Jakoba rery no nahita velona ka nahita vavahadin'ny lanitra teto an-tany. Satria nahoana zany ny olona mamikotra riavana, zany ny olona tsy mora miala zany, ny olona tsy mba miala amin'Andriamanitra zany na dia any an-tany efitra ny tendrombohitra ngazana ampahitan'Andriamanitra ny vavahadin'ny lanitra, ampitoan'Andriamanitra tonga ao amin'ny fanatrehany ao amin'ny tranon'Andriamanitra. Alleloia. Zao nge riavana malala io tantara io ny fiainan'ny olona eto an-tany ity dia miankina amin'ny olona ihany. Ao anatin'ny toe-pon'ilay olona iny no hijeren'Andriamanitra any olona io hoe manao azoko atao ve mametraka zavatra amin'ity olona ity. Eny anivon'ny orinasa eny feno mpiasa eny tsy mbola nisy ngamba zany hoe fifidianana olona ho atokisana hoe zao dia hifidy olona ho atokisana tsikisa reny mba azo atokisana ato amin'ity fiasana ity fa mivadika azo atokisana daholo ireo. Rendao zany tsika hifidy olona anankiray olona fahatokisana ozy ny patron milahatra tsirairentsika fa hifidy olona mba azo itokisana fa ho sahirana amin'ny patron hijeriny olona zay azo itokisana. Fa ny fijerenana zany eny amin'ny fijerena fiainan'izy ireo andavanandro isanandro. Lasa metrahana fitokisana ny olona reo ampiasana satria efa rahana maso ny fetsiny tsy misy ninona tsy misy raha tsy ataony. Eto aminay eto amin'ny fandarana eto amin'ny groupe eto tsy dia misy an'izany hoe iza no anao anjaran'ny zavatra anankiray fa natonga an'ireo olona reo rehetrarehetra. Zareo zao ohatra raha latojo zao mpamitana ny toritely izy rehefa tamin'ny maraina teo rehefa isika sabata maraina tsy tojo ny teny hoe za anao famitinana ny toriteny fa tao anaty fiarahana tao zay dia milaza fizarana dia fomba famitinany an'ilay zavatra andresahana teo to dia nanamarika any mivady dia ny teneny hoe anao mpamitana toriteny. Alleloia. Misy olona eto tamin'ireo fandaran'ny ankizy rehetrarehetra sy ny sisa ireo tamin'ny alalan'ny zavatra ohatr'izany daholo. Misy olona eto aminay tsisy omena andraikitra manokana izany hoe tamin'ny voalohany fa ao anatin'ny fandraisany anjara fandraisany andraikitra ao ny ahitana hoe mety amin'ity olona ity raha ity olona ity nanao zavatra ohatr'izao. Alleloia. Amen. I Jakoba no jeren'Andriamanitra Jakoba. Fa voatra ny ekipa io dia tsy io mamikotra io. Ary voatra ny ekipa io dia tsy mamotsitra zany io. Ary na dia efa tsy misy ninina any amin'ny Genesis 4:30 ambadika kely eo vitaovaka itsika ilay voalaza tany amin'ny Osea teo hoe izy dia aveko ilay teny eo amin'ny Osea fa mbola tany aboaka izy dia niavina ny ambela tongotry ny lalàny ary efa lehibe izy tentolona tamin'Andriamanitra. Ahoana fanaovana ny soratra io marina tena fa toatra ny tsara be ilay soratra ataonao amin'ilay commentaire fandray io eny 5:5 Osea 4:20 eny nitolona tamin'ilay anjely izy ka nahery nitomany izy sady nifona taminy nahita azy tao Betely izy ka ataony niresahany tamintsika. Misy toetra ny Jakoba zany eto tonga dia mitolona ndraiky ahoana ny fomba nitolona tamin'Andriamanitra. Genesis 4:30 5:20 angevaka itsika. Jakoba rery no sisany toetra teo. Ny olona tahaka ny Jakoba zany tsy miraharaha izy aveo na tsy iza tsy eo. Jakoba raha izy rery ny teo dia tsy niteny izy aiza ny sasany aiza daholo nareo maninona za rery ny eto matongava re izy rery ny teo.
ary nisy lehilahy anankiray nitolona taminy mbarapazava ratsy ny andro. Io lehilahy io koa mitady olona rery. Io lehilahy io koa tsy afaka hotolomin'ny olona manjatony, tsy afaka hifampitolona amin'ny olona anjatony, fa io lehilahy io koa tonga hifampitolona. Alleloia. Hifampitolona am'izay olona mitoetra irery fa vonina nitolona. I Jakoba zavana tao anatin'ny ady mafy izy teto. Alleloia. Alleloia. Jakoba de Jakoba rery no sisa mitoetra teo. Ny olona rehetra nasainy Jakoba nandeha satria nahoana Jakoba no misy olana. Jakoba tsy afaka hitazona amin'ny vady aman-janany, tsy afaka hitazona amin'ny mpanompony eo, fa i Jakoba no manana olana. Misy fotoana ingaravana ianao mitarika ny olona andeha hivavaka, problemanao io izy ny olona. Manompo zao ndana eto am-bavaka rery ny problemanao. Dratsy ny tenanao hoe tsy entina mavaka ianao na hoe tsy isy intercession, fa ndraindray tsika tsy mahavita manao ninina raha tsy misy namana. Fa Jakoba izy reriny teo. Ozy izy Jakoba za efa zatra za reriny teto. Inona nataony Jakoba? Nivavaka izy. Zao hoe fomba fiteny hoe mitolona am-bavaka. Tena ara-baibolina hoe mitolona am-bavaka. Teo nivoahany zany tena hoe mba ndao hitolomantsika am-bavaka. Ndao tolomana am-bavaka. Teo ny netombohany zany. Talohan'ny olona mivavaka. Fa tamin'ny andron'ny Jakoba nanomboka nisy mitolomana am-bavaka. Zany hoe tsy manaiky. Teto angerevana. Rivolazany amin'ny Osea to ingerevana. Raha vakitsika le Osea. Zao fomba fivavaka Jakoba. Nitomany izy sady ny fony. Nitolona izy ka nahery. Ndika zany zavatra tsy moramora zany. Possible zany Jakoba tia mivavaka tena midradradrandra mitomany. Tompo! Aiza ianao e! Alleloia. Zany olona mitomany mivavaka zany. Tsy olona mibitsibitsika zany. Tsy zany. Tena mitalao. Tena mitolona. Manomboka androany mba androany mitolona mivavaka revana. Misy olona eto tsy mifanaraka mitolona mivavaka ataony tsy mifanaraka amin'ny problème anana mitolona mivavaka ataony. Problème mitolona vavaka 2 minitra. Ny problème 10 fa ny vavaka 2 minitra. Ny fetritsy misandritra tsy setsika atao. Zao revana manomboka androany amin'izao andro faraparany zao andao hiverina hitolona mivavaka tsika. Andao hiverina hery tsika. Teto mantsy de zao mivolazan'ny ten'Andriamanitra. De Jakoba rery sisa mitoetra teo. Ary nisy lehilahy anankiray nitolona taminy mandra-pahoviny 2 minitra, 10 minitra, adiny ray ambara-pahazavan'ny andro. Halleloia. Ambara-pahazavan'ny andro. Ambara-pahazava ratsy ny andro. Ndikan'izany adiny ray, adiny 2, adiny 3, adiny 4 zany ka teneniko anao. Vonina ve ianao androany? Raha hoe tamiko manokana andao hiverina hitolona mivavaka tsika. Andao hiverina hivavaka maharitra tsika ravana. Raha tsika manana fialana, fialana ty andafy efa enjikensika be. Tena reraky ny asa e. Anne vavaka 2 minitra e, vavaka 3 minitra. Zany teny anao androany. Raha mifakapanasy ny olana sy ny problème amin'izao andro iainantsika zao, tsy mba sehaka zany intsony mivavaka 2 minitra sy 10 minitra ravana. Fa mila mitolona tsika. Ary rehefa mitolona mila mandresy isika. Alleloia. Teto te volazan'ny ten'Andriamanitra. Ary rehefa hitany fa tsy naharesy azy izy. Raha vakitsika tsara io teny io le azy le A minuscule de le izy I majuscule. Inona dikan'izany? Ary rehefa hitany fa tsy naharesy azy zany I Jakoba le olona, izy le anjely. Zay le nitolona tamin'Andriamanitra. Zany hoe Jakoba zany le anjely zany tsy naharesy an'i Jakoba. Ahoana moa ny hoe tsy haresy? Izy moa ny haresy an'Andriamanitra. Lucifer tsy naharesy an'Andriamanitra. Fa ny dikany hoe tsy maharesy dia tsara fantatrao. Tsy maharesy dohika. Hitanareo? Tsy maharesy dohika. Misy olona zany tena tsy resinao dohika zany mihitsy. Misy tantara anankiray zay iverina amin'ny Genesis 3:30 any tsika. Any amin'ny Luka 4:20 any andao vakitsika vetivety.
kely fotsiny lika toko fahavalo folo andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina amin'n'anaran'i Jesosy fanoharana nataon'i Jesosy tamin'ilay vehivavy mpitondra tena naherina gataka amin'anaran'i Jesosy laza fanoharana taminy fa tsy mety raha tsy mivavaka mandraka riva isika izy ka tsy reraka ianao izy nisy mpitsara atao tanàna anankiray izay tsy natahotra an'Andriamanitra namena masolona io zany tsy azo atao nininina mihitsy io tsy azo anaovana mody manao mampalahelo zany io alleluia tsy hoe ndray misy mody anaovana mampalahelo de resatra fa io mpitsara io zany tonga de tsy raha manao pôzipôzina mampalahelo zany izy mahazo rariny fa zao sady tsy matahotra am'Andriamanitra io tsy mena masolona ary nisy mpitondra tena atao amin'izany tanàna zany zay nakao any matetika ka hoe omeo rariny eo amin'ilay mananady amiko ary tsy nanaiky izy aloha fa tsy nanaiky le raha matoa le mpitondra tena tonga izy amitsy ameo rariny ary tompoko tsy nen'olo le mpitsara ihany tonga reny apitso mandodona mba omeo rariny re andro faefatra mba mangataka rariny amin'le miady amiko e nandritsy ny 5 volana mba mangataka rariny re tompoko za ihany ty e farany tsy nanaiky izy no tamin'ny voalohany fa rehefa afaka zany tena nanao anakapoe na de tsy matahotra an'Andriamanitra za sady mety tsy mena masolona mba omeko rariny any io mpitondra teny io fa manahirana izy fa andreo ho avy mandrakariva ka hampasositra io ny endriky le hoe tsy naharesy tary tsy hoe le anjely malemilemy de resin'ny Jakoba fa Jakoba tena tsy nanaiky hatramin'ny farany hoy Jakoba tsy avelako ianao raha tsy tahinao alleluia ravana tsy avelako ianao raha tsy tahinao toa de ny abandonina ny anjely tena raha izao no mitoy tena tsy araina ny andro fa zao alao menazy ny valombavaka hoy izy Jesosy tamin'ny fanoharana hoy tompo eno izy raha zay mpitsara tsy marina fa Andriamanitra tsy amerarany olom-boafidiny fa izay mitaraina amin'ny andro aman'alina ary tsy tareratry ary moa hitarendrindra fa izy azaiko aminareo fa omendrarany faingana izy kanefa raha avy ny zanak'olona moa hita finety ambonin'ny tany va ay Jehova ary avana Jehova rehefa mainatsika mangataka foana ameo fa ho avy ndray raha pitso maraina alao mba olokapa ndray ian'olona hafa ny ongandandry alao mba ian'olona hafa ny ongandandry eo Jehova eto tam'izay maresy reto ho avy ndray raha pitso to de meo alleluia zay iny naresiny anjely satria Jakoba tena nametraka za ndray aloha hoy izy le olona fantatro zay alleluia mahafinaritra be ty tempo ty matetika ny olona rehefa tonga ty andafy aty mizatra fiainana Madagasikara de tonga ty de kivikivy petepele ande ody aka ohatrany tsy zakako le discipline aty misy discipline aty ianao tsy ohatrany any Madagasikara te hiasa anao miasa miditra amin'ny valana tonga amin'ny 6 aty ianao tena anaty discipline aty amin'ny 8h01 ny train de amin'ny 8h01 de rehefa tsy mahazo any ianao de afaka 30 minutes anao raha alondrina ny lasa zay aty tena mangatsika aty tsisy hoe maneno rehefa alao aka kely fa miainga anao fa ny olona rehetra mandeha miasa alleluia bebe tena za ty ody tsy vitako mafy loatra misy olona ray zay olona fantatro avana akaiky rehefa tonga taty andafy izy zao ny teniny voalohany za ndray tsy miala ty raha tsy tafita alleluia za tsy miala ty rehefa tonga ty eretako fa tahin'ny tompo izy zao tena tahin'ny tompo i Jakoba revana io le zatra mamikotra io le efa zatra mifikitra io le tsy mamotsitra impiry andalo eo aminy anjely impiry otovy eo aminy io lehilahy io angely mpamaly vavaka be de vetsika mamela ny anjely andeha fa mandalo eo aminao amin'ny mifanatrea alohan'ny atory iny ianao misy anjely mandalo aminao mba andrenao ty ny zavatra angatanao ianao alleluia Jehova sotranao sotra tamin'ny tontolo andro ary le problème Jehova petraka ampilatananao amen lasanao matory le anjely iny am'zany no teko teto andrano lasa le anjely ny filanokandandry za miteny anao androany raha riva atao fanandramany ty zavatra ty alohan'ny atory anao raha riva de zao tenenina za Jehova tsy avelako zao raha tsy mitahana hoe eto eo daholo ny tontolo herinandronao eto eo daholo ny finafinanasanao fa eo ny anjely minote ozy le anjely tena resy alleluia tsy naharesy azy izy
satria Jakoba tena miteny tsy avelako ianao raha tsy tahinao aho. Alleloia. Gavana nahoana ianao no mora mamotsitra tsy Israely fotsiny tamin'izao Jakoba, tsy raha ny Israely fotsiny tamin'izao io, fa olona nifikitra sy namikotra io, ary olona tsy mba very tamin'ny fiainana satria nahoana nifikitra tamin'Andriamanitra, tsy namotsitra. Be dia be amin'izao fotoan'izao olona mamotsitra moramora ny fahasoavan'Andriamanitra, mamotsitra moramora ny tsy avandriamanitra, mamotsitra moramora ny valim-bavaka. Misy olona zatra miaina amin'ny parasetamolina, andeha hivavaka dia misy parasetamolina kely zavatra io dia mahavelana iny. Fa ianao tokony miady amin'le fototry ny fiainanao ianao. Alleloia. Misy amintsika ohatra hoe manana olana arabola, dia tsy afaka olana arabola mihitsy, dia tsy mety fantatrao mihitsy efa fanahy io miaso io. Dia andeha hivavaka ianao zany mba andeha hitoka ianao dia misy SMS tonga tamiko, misy hainy volana zavatra ohatr'izany tonga kely tamiko, mbola kely ianao lasa matory milamy mandrapitso. Tsy onga dia fa ianao tsy mety hiady sy tolona mihitsy amin'le source le fananfantrana fiora miongotra hatramin'ny fakany, tsy sahirana araboly zany intsony ianao, tsy sahirana araboly zany intsony, tsy vonjen'ny olona, tsy anaovana SOS zany intsony ao. Misy olona mandritry ny androm-piainany mangatabola aman'olona, tetezina ny olona dia miana amin'ny fiantrana eny. Misy jamba tao amin'ny Baiboly tao, miandro men'olona fiantrana foana isan'andro, apetraka eo am-bavahady izy dia mangataka, dia efa mahafaly azy. Mara-pifarenana tamin'ny lehilahy anankiroa tahaka ny anjery, Petera sy Jaona ny anaran'izany, asiana nijery azy dia niteny hoe tsy manana volamena na volafotsy menanao aho izy roalahy, fa zao mijerena i. Halleloia. I Jakoba tompoko nijereny Jehovah Andriamanitra. I Jakoba rehefa nitoetra ireny dia nibanjin'Andriamanitra ary nifikitra tamin'Andriamanitra ary tsy navelany. Ny zavatra tsy ampy amin'izao fivoazam-panahy amin'izao androtsika izao, tsy vonina ny amikotra intsony ny olona ary tsy nitezaina amikotra. Zaho namana pasitera anankiray izay mivady, mafimafy ny fitondrana zany ny mpino a. Zao ny zavatra ataony, rehefa andeha hanao vavaka fifadikanana zao dia miakatra any ambony tendrombohitra be. Izy ny olona any Antsiromandidy dia mahita an'izany tendrombohitra hoe be vato be mihitsy io tendrombohitra. Eny atapiny miakatra eny rehefa tsy haiko adiny iray miakatra an'ilay tendrombohitra fotsiny, tonga eny atapiny eny amin'izay, eny mitondra lamba botifotsy sy ny sisa, eny ny hanao fifadikanana 3 andro na 3 andro ohatra. Inona ny tanjona miakatra eny? Raha ohatra ka misy olona noana tsy mahavita fifadikanana dia afaka midina izy, mandeha mividy sakafo ery amin'ny kilometatra maro be, mbola midina avy eny mitondra sakafo ry zareo eny a. Fa iny sakafo iny andrahoina rehefa vita fifadikanana, sakafo manta daholo zany ny eny, tsisy mandrehatra afo fa mifady aminy. Zany ny fitondran'ny mpino. Ndao hiakatra any be vato izy, mety menao anay eto pasteur Solofo fa misaotra anao amin'ny lesona. Mety miakatra eny ny mpino, hifady anina telo andro, tsisy miala ny olona anatin'ny telo andro zay hoaiza moa ianao. Ampianarina, ampijaliana ve le mpino? Tsy ampijaliana ny mpino, fa tena ampianarina hifikitra sy hamikotra amin'ny mpino. Alleloia. Tsisy midina eto raha tsy vita ny 3 andro, fa mandroso ara-panahy mpino sy 3 andro tonga dia vita. Matetika rehefa ohatr'izao rehefa anaty anonao za manokana dia anisan'ny tena nitezaina koa atao anatin'izany. Zareo andreo manao alim-bavaka io, teneniko anareo za taloha mandeha mivoaka any amin'ny boîte de nuit dia tonga ny an-trano amin'ny 5 maraina mbola tsy mahita tory ihany. Io masoko io miredareda ohatran'ny fa noho ny vavaka dia hanao alim-bavaka. Za mbola tsy azany amin'ny folo alina dia te hatory zany, fa nanao alim-bavaka ho azy ry havana malala. Enregistre. Nanao alim-bavaka izay tamin'izany dia fa mimakoma nanao avy misakafo zany dia nampandroso alim-bavaka voalohany tany an-tokantrano zay vady mbola toka ny problema taminy. Dia hanomboka ry alim-bavaka ohatra amin'ny 7 alina. Dia aho zany dia efa tena hiaingo mihitsy mavesatra be ilay toroko azy. Dia hoy izy
manao ampalahelo be zany ty atory sa zany miandry aloha tena tana ary matory fa atao ahoany tana fa mbola sasa loatra tana fa mbola sasara-panahy loatra fa tonga dia mitsangana le ranabavy mivavaka tsy manomboka ko atory ahoanao izy izy mivavaka tsy hanomboka ko atory tonga dia taitra tamin'ny toromaso ka tsy navelan'ny atory dao mivavaka tsy izany tena dia tsy maintsy anao alim-bavaka tsy angeravana misy toera betrohana mihitsy tsika tsisy fitiavany zany fa tena fitiavany zany nanao fivadikanana indray azo tamin'izay fotoana hoe mba hanao fivadikanana 3 andro voalohany 3 andro a dia navita le 2 andro dia 2 andro mbola nirehare dia miantso an'le zoky ara-panahy allo eta ito navita 2 andro reraka ihany fa amainne vitatsika io e tonga amin'izay ny ampisika ho antsika mpifady anina ny 2e jour tompoko iomany anao amin'ny 2e jour io ny andro voalohany milamina fa i 2e jour io zany tena hoe tena io zany le tena tonga amin'izay le 2e ka tamin'izany tena fa mbola mivarotra tômôbila teny amin'ny Mare Masay dia ny garagenay ty ambonimbony ty Analamahitsy ty amin'ny 3e mety dia mampidina tômôbila makeny dia makina tongotra indray maka tômôbila dia ampidina eny dia amidy eo amin'ny Mare Masay dia le 2e jour zany ohatrany nevekeo marary amin'izay zay vao mifady anina 3 andro dia vao mifoty toza marary ahako mifaty mihitsy ngamba raha zao no mitoy ohatrany tsy maharenina tsoa zavavaka zany raha volofolo be zany toza tena mifaty aho dia nitsangana ihany aloha tena ohatrany tena mangorangorana tena ohatrany reny hoe voan'ny tazo mahery be mangofotra tsy hay intsony dia lasa ihany aloha mivoaka nidina an'le toera zay koa ny amin'ny 3e étage mipetraka napidina tômôbila voalohany dia hiakatra amin'izay mipetraka eo amin'iny andrano-behivavy iny misy ohatrany amin'ny sisin-dalana misy ohatrany bozabozaka kely zay misy ohatrany arehana taxi brosy makany an'iny hoe ampitapita zay tsy tadidiko na mipetraka teo ohatrany tsy mahalamendra tsy mipetraka ohatrany olona tsy manan-kelofa indray ny tranony nefa ry dia natsoko amin'izay le zoka allo ka iny tompo manahoana ianao zao misotranao na mimetraka an'izay mpantay zay manahoana aloha fa ilaina mihitsy ianao manontany an'izay fa tsy tafity hitany zoky malembelembe mihitsy aho zao tsy haiko tsony mihitsy mifaty tena ohatrany tsy azoko mihitsy ny haiko mangorangorana be dia tongo tsy mahazaka anahy tsony na za io ary nge miresaka aminao io mipetraka eto mibozaka eto to dia sizy le hitanareo mahatonga ana micomprendre be anareo ry groupe zay maharesy rehefa vo misy zavatra zany misy aminareo zany fady any tsika dia sanga mapasitera ihinana fotrany tena marary be mihitsy apasitera dia zao no teneniko aminareo hoany za koa teo ny ala za micomprendre satria za teo ny ala zoky hitany zoky ny mihodina be masoko dia any anaty zavakanto tena ohatrany tsy hitako dia nikepoko mangorangorana be dia no alako tsy mahazaka tsony raha mba hitanao moa mipozika ty mipetraka eto ambony bozaka eto dia ahoana ry zoky betiny jesosy fe zara ohatra hoe mihinana kely dia ahoana ry zoky dia tena betiny jesosy mihitsy zara ohatra hoe mihinana kely tena tsy azoko tsony ny haiko ho faty toy zay le zoky ara-panahy zao rado mandana mody dia mihinana fa ohatra misy masoandro miposaka zany ny fiainako zany be zoky dia nefa tsy mahasositra an' jesosy fe dia nefa me tena sira rehefa tsy mahasositra an' jesosy fe zany hoe mba 3 andro kosa le izy dia fa za kosa aloha tsoroka hoe tena marary za ho tokony mbola hiakatra iny tsy vitako tsonao mariny raha hitanao aty ndana mihinanao izy izy ay heniko ianao maefa zoky ara-panahy no tena zany fa eny ary merci zoky fa tonga dia tapatsangana dia nody to niakatra tany ambony gaga mampeo dia sokafako ny frigo hoaniko ny fromage hoaniko ny yaourt fa ahoana efa niera aho dia nihinana rava zany ny fivadikanina 3 andro ny olona faly ary vita ny 3 andro mandray tsodrano reratreraka zay vohinana eo anao vao manenina tena tompo tia za ianao amin'iny tsy afaka itentsony hoe za nomboka indray raha pitso efa mba nahazoazo ery ianao nge ravana rehefa le vao manomboka vao mifady any anao dia le mihinana iny nihinananao an'iny nela dia manenina ianao tsy mahavita ohatrany fa nihinana aho tonga dia tsy nenjehan'ny eritreritra ohatrany natanjatanjaka ohatrany tsy azoko tsony ny haiko indry dia za dia mahita ny olona
mbola mity mivavaka ianao mivavaka koa fa renao mihitsy tsy mitovitry ny zavatra iainana. Tena tompo malalo mahamelahana isaonan'Andriamanitra fa miaina anaty fahasoavantsika io fa raha ny tena marina tsy mijoro tahaka izao raha tsy no fahasoavan'Andriamanitra. Be taraina nge za zany ry avana de tarainako daholo. Neny Jakoba tsy zany. Neny Jakoba tonga de tsy mamotsitra. Zaho teteny aminao Jesosy tany efitra fa Jesosy koa tena compréhensif be. Jesosy mifady amin'ny 40 andro ny mpiandro tsisy navelan'ny fady aminy. Ery ny fanamasina no tonga ny Petera nanangana maty fa sy no fifadikana nataony na tsy nataony. Fa za teteny aminao androany tsy zany ny anamarinatsika ny tenatsika fa za androany mbola miteny anao fa tsika zao mbola miadana tsy niarika an'izany hoe tafidritra teny ambony ranomasina anaty sambo kely zany hoe hitany masonao mihitsy hoe io vao faty ianao fa mpianatra niatrika an'izany. Za zao eto mahatsiaro manokana hoe tamin'ity herinandro teo Amerika nankalaza ny 5 taonany za zany de mila niteny alalana zany satria tiako nareo de tsy tiako nareo zany araka teko taminareo za zany teo an'ny ala de za zany androany te andrisika anareo sy amolavolanareo. Andao ry avantsika tena nao kristianina tahaka ny Jakoba ndao fikiritsika io fa raha Erika zao fa be 5 taona tamin'ity herinandro ty ny batisan'i Erika. Tena anisan'ny zavatra nanamarika ana tamin'ny Erika de zao ara-pahaizako ny ambo tiako ny zany any amin'ny fampairezana tiako atokanareo androso ampaherezako nareo. Fa tena nareo fa Erika io 5 taona ny batisany. Anisan'ny zavatra nanamarika ana amin'ny Erika de zao tsy mbola nahita aloha za tsy haiko nareo hoe nisy zavatra nataontsika teto misy Zoom lancena na mbola tsy Zoom ary tanjany fa appel amin'ny messenger na misy activité ataontsika eto hoe fiadikana na alim-bavaka. Erika ny resako satria Erika nankalaza 5 taona ny batisany androany fa zany koa tsy midika hoe nareo rehetra tsy ohatry zany fa Erika ny resako androany ty ampailany Erika za tao anatin'izay 5 taona zay mbola hitako teto foana ianao. Za mahita namikotsy ianao tsy fantatro zay zavatra mety mitrango atokantranonao ny organisation apetraka ao ahafahanao manaraka fandaharana na mifiry alina ny ina moa ny fandraisana anjaranao hoe tapitra ny toy ny ianina za tsy fantatro misy toana marary ny zanakao na mety salama ianao fa zavatra fantatro de teo foana Erika. Alleluia. Tohizo fa ny olona zatra mamikotra hatrany amboaka io le ifampitolona amin'Andriamanitra ary io le ahita mivavahadin'ny lanitra na de eny amin'ny tany karakaina azy. Tohizo fa tsara ary za mampahery antsika rehetrarehetra ny olona mahay mifikitra ihany tsy maintsy hitolona ary ny olona mpitolona ihany ny ahita mivavahadin'ny lanitra. Ry havana malala andeo hifikitsika andeo hitolona manamy tena ary ry havana tsy manamy tena inona moa mba ampovoaran'izany fa mpanjaka ampitsara azafady mpitsara tsy marina lefotra eo anoloan'ny manamy tena satria manamy tena tsy mamotsitra manamy tena tsy miabandonina manamy tena mikiry ny insiste. Alleluia. De hoy izy le anjely mantsian'i Jakoba resy ao fa ho tahiko ary ianao ao fa tena valiko ny vavakao. Alleluia. Hoy izy ny ten'Andriamanitra ary hoy izy taminy isa moa ny anaranao de hoy izy Jakoba. De hoy izy le anjely 7 teo 7 amin'ny Genesis 3 teo nanomboka ny asian'ny anaranao Israely de zao ny tenenina hoe tsy Jakoba ntsony ny anaranao fa Israely satria efa nitolona tamin'Andriamanitra ianao sy tamin'ny olona ianao ka nahery. Ndikany hoe Israely zany mpitolona amin'Andriamanitra anomboka teo amin'izay tsy mpamingana ntsony fa le faminganana tany aboaka ngeravana tazomin'ny Jakoba ny zokiny tsy nahavelany ho lasa lavitra zany hoe izoky
mbola namidy ny zokony taminy koa ny fizokiny. Alleloia. Riavana malala fikiro fa famikiranao. Alleloia. Ny famikiranao io ny atafitanao. Tanao reny olona tsy mety momby amin'ny fivavahana reny, tsy mifikitra reny, tsy mamikitra reny. Fa ianao androany tena tiako da ianao mamikitra. Te hita ny fahasoavan'Andriamanitra venao, tsy te ho resan'ady venao amin'ny fivavahana. Alleluia. Alleluia. Ataotsika maty zay izy rey hoe fikiro mafy. Zay izy no ataotsika aorian'ny toroteny. Mino fa varenao zay afatry. Tsy ho kristianina mahery mihitsy ianao. Ary possible ary tsy fampitahorana teneniko anao fa tsy ahita vokatry ny fivavahana ianao raha tsy mamikotra tahaka an'i Jakoba. Mitolona, tsy manaiky. Ianao izy misy valy mavaka tongotongo aminao nangatahanao indray mandeha le izy io zay tena tsy ohatrany eny tsy nahazo moa ny olonako. Eny tsotranao tsy vavibelona aminareo zany zany nangataka zavatra ohatr' zao de nisy vavibelona aminay tsy azoko zany fa zay sitrapin'Andriamanitra. Iny ianao le tsy zay le izy. Fa Jakoba ny teny ijoko vavibelona aminareo zareriny teo fa nitolomoko Jehova. Ijoko vavibelona aminareo fa nandresy. Alleluia. Ho tahin'ny tompany antsika rehetra. Mety voateraka raha-panahy ianao zao. Hoy ten'Andriamanitra hoe misy lala masaka tsy ny ela izay efa nalehan'ireo zokontsika teo aloha. Alleluia. I Abrahama, Isaka, Jakoba sy ny sisa rehetra nanaraka taty ary. Io lala masaka io natafita eo. Ny fivavahana amin'ny Jehovan-Andriamanitra matafita. Mahatonga andreo olona tafita mifikitra tamin'Andriamanitra. Namikotra, mitolona ary tsy niala. Ianao io zany manomboka androany tokony olona tena hita tombotsoa ny fivavahana. Tena olona tokony hita vavahadin'ny lanitra misokatra ianao. Dia ho hitanao zany fandresena satria isan'andro ianao manana toetrany mpandresy. Inona ny toetrany mpandresy? Ny toetrany mpitolona amin'Andriamanitra. Mbola voakely izy dia mamikotra. Ary rehefa lehibe izy mitolona. Ary ozy Jehovan-Andriamanitra hoe ataoko hitanao ny vavahadin'ny lanitra na dia eo amin'ny tendrombohitra tsy misy na inona na inona ary. Ho tahin'ny tompany antsika rehetra za matoky sy mino fa vorenao ny afatra androany. Ivavaka tsika rehefa aveo ndao ataotsika ty raha mahafinaritra be ty. Aoriana ty ivavaka ny tiako dia aorianan'ny vavaka zay ataoko dia hiditra ny mpanompon'Andriamanitra anankiroa solotena tombolozy maresy ivavaka dia marina ny fotoantsika. Mety aminao zay. Tahin'ny tompany tsika rehetra menao finaritra daholo dia mirary soa anao mba ho tahin'ny tompany ianao dia ho kristianina tahaka ny Jakoba amizay ianao manomboka zany. Mamikotra, tsy mamotsitra, mitolona hatramin'ny farany fa tsy maintsy tafavoaka ianao. Tsy maintsy rain'ny Israely ianao, tsy maintsy reharehan'ny fianakaviana ianao, tsy maintsy reharehan'ny ankonanao ianao hoe dadanay, ny mamanay dia olon'Andriamanitra mifikitra mandresy ny anjely io raha mivavaka. Alleluia. Dia ho tahin'ny tompontsika rehetra no finaritra daholo. Amen.
Jesus Christi, Faizalanube, Fitzahanana. Atantoni Filuna, Fana Inkiduna, Jesus Jaget, Nanawile. Azapatu Pende, La Fisa de Granate, Nakawanga Tuzaja, Lukimae. Isi Wasiti Ambi, Finuana. Kami sana senga bulana, kami dapat papeja wamina wali, sesuatu inafi. Bila kami ni sesusana, visi lagi luapa lapuzana, tapi rumah ini kau lagi bantuki, tidak dapat diri. Masih kandai bisa harapannya. Nama kita tanam, umenya tahu. Aku kui gereja tanya, ini funawe. Dari tinggalnya, kalau lagi itu nana domenya dia jangan. Akan dari mana, apa dari mana, ada sama izan, baik sulanya. Figura para il figura Jesus Jamet Nanawile. Pasaba tu pendele la visa de la cantera, kawana kuzana kubae. Isi masisi amri figura, dari sana senja bulana. Kali apa cepat kecap maina wali, sesuatu Jesus sana, visi dari luar pandangu sana, tapi di rumah ini hari bantu tidak dapat diri. Alléluia. Misaotra anao zay Jesosy malala tamin'ity fotoanandroany ity. Misaotra anao zay Jesosy malala satria totoza soa mahatsara teto ndray ny fandaharana. Totoza soa mahatsara teto ny fotoam-bavaka sy ny toriteny noho ny fahasoavanao rery ihany. Misaotra Jesosy malala ô. Ary tahiry Jesosy zany teny zany fa tena hoe voatahiry aty anatin'ny tsirairay avy. Tahiry zany toriteny zany Jesosy mba tsy ho verimaina. Oka zany toriteny zany tena mola volanay ho takan'i Jakob. Ilay mifikitra sy mamikotra ary sy mamotsitra fa tena hoe hifikitra amin'ny fivavahana hitolona amin'Andriamanitra. Atonga anay ho kristianina mandresy, ho atonga anay ho kristianina tena andray valim-bavaka, andray fandresena ary tena hoe ho tafitan'ny fivavahana mihitsy. Misaotra Jesosy, misaotra amin'ny fahasoavanao. Dia votsy ny satana sy ny firongo ndreka dia afatrao amin'ny rananao tsy afaka anery, tsy afaka hoe angalatra izany vozana fafy zany na dia litera ray aza tsy azony devolon-tsaingoana. Fa miteny rehetra zay nitoriana androany dia amoany am-pony tolona tsirairay avy amoa avy za tena rivotry manam-pataperana aminay tsirairay avy. Misaotra Jesosy malalo. Halleluja. Nao voninahitra hatramin'izay dia mandrakizay misaotra Jesosy malalo. Halleluja. Amen.
Iaraka ivavaka arytsika dia mbola faly misotranao izay ry Jehovahandriamanitra raina izy any an-danitra ao ka amin'ny teninao izay nampitondrainao ny mpanotonao androany misaotra fa nampianatra anay indray ianao, nampatsiaro anay indray ianao fa Jakoba dia mbola tany am-boka dia efa mifikitra tamin'ny velatongony ralany ka nahatonga azy namandra-pahalehibe anefa dia mbola mifikitra taminao foana, mifikitra mitolona taminao ka nazahoany fandresena ary nitahinao manokana ny fiainana. Tena hoe misaotra anao izay Jehovahandriamanitra satria nomenao indray izany teny izany mba tonga hifikitra ary hiamana hoe ho hita takratra eny amin'ny fiainanay tokoa fa mpandresy izay Jehovahandriamanitra amin'ny fiainanay rehetrarehetra mba handresy amin'ny valim-bava, handresy amin'ny aretina, handresy amin'ny fiemorana ara-panahy izay misy amin'izao fotoana izao satria be da be no miala aminao, be da be ny tafasaraka aminao noho ny tsy fifikirana, noho ny tsy fahazahoana sady amin'izany fivavahana izany Jesosy dia tehirisy izay tsirairay avy reto Jesosy tena hoe fikitra aminao tena hatramin'ny farany Jesosy tena hoe tsy ala aminao fa tena miditra aminao tahaka ny nataon'i Jakoba Jesosy malala dia ho fandresy ny fiainanay tsirairay avy reto na eto ambony tany na mandrakizay anay Jesosy dia mankasitraka indrindra ny amin'izany teny izay nentinao izany dia mifananao masina hoe hiasa sy hikasika ny tsirairay avy dia nandeha an'izany teny izany na ny mpanaraka ny bavaka fiambenana no nakazay tsirairay avy atao anatin'ny ity dia maty Jesosy dia milaza fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena dia tena hoe aharitra hifikitra aminao hatramin'ny farany anie izay tsirairay avy dia mankasitraka indrindra Jesosy amino fa ianao hiasa mahery ao anatin'izany vavaka izany dia misaotra tamin'ny fanatrehanao tamin'ny fotoana rehetrarehetra dia ho anao rery ihany anie ny dera ny aja ny voninahitra mandrakizay. Aleloia, amen. Mbola vavaka antsika tompoko, mbola misaotra anao izay ry Andriamanitra rainay io fa tena nahazo sakafo indray ny ara-pananay Jesosy tena misaotra tamin'ny teninao androany tena hoe hifikitra aminao tokoa izay Jesosy malala, hifikitra aminao izay ohatra ny Jakoba na mbola tany am-boka aza izy Jesosy dia tena efa nifikitra tamin'ny raha lainy Jesosy malala ao tena atao hoe ohatr'izany koa ny fiainanay zanak'olombelona Jesosy satria mifikitra aminao ry rainay izay an-danitra dia tena hoe mahazo fandresena izay tsirairay avy Jesosy satria tena hoe miaraka aminao tokoa izay rainay izay an-danitra dia tena hoe manana Andriamanitra izay mampifikitra anay foana Jesosy ary tena hoe hiverina ahery aminao izay Jesosy tena hoe hiaraka aminao foana izay hitolona izay Jesosy tena tsy havosotra anay mihitsy ianao Andriamanitra rainay izay an-danitra ao fa tena hiaraka aminao izay tena hoe hiazona anao foana izay Jesosy tena tsy hanaiky hatramin'ny farany izay Jesosy malala raha tsy mahazo valim-bavaka mitovy amin'ny Davida mitovy amin'ny Jakoba rainay izay an-danitra ao tena hoe tsy havosotra anay ianao Jehova tena hifikitra foana izay tsy havelanay ianao Jehova raha tsy tena mitahenay ianao tena hibanjina aminao izahay Andriamanitra rainay izay an-danitra ao ary tena ho kristianina mitovy amin'ny Jakoba izay tena hifikitra tsy hamosotra hifikiranay foana ianao Andriamanitra rainay izay an-danitra ao fa ny fikiranay aminao Jesosy dia ny azahoanay fahasoavana foana eo aminao Jesosy hitolona izay tsirairay avy Jesosy fa fantatsay fa rehefa tafita tokoa izahay rehetrarehetra Jesosy malala raha mifikitra tanteraka eo aminao Jesosy malala dia misaotra tamin'izany teninao izany Jesosy malala ao anao re any nidera nihaja voninaitra taloko manjakizay. Aleloia, amen. Aleloia. Makasitraka an'izy mirahavavy tao anatin'izay vavaka mamy be izay nentin'izay dia Jesosy any hamaly fitianareo dia mitombozotra tsy fahasoavana hatrany hatrany ary mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Aleloia. Dia misaotra antsika rehetra koa ina moa ilay hira ilay misy hira hoe ohatrohatran'izay ilay izy tsy ambelako ianao raha tsy diso tsy ambelako izay mihitsy ilay izy hira mihetsiketsika ve io tsy ambelako io aloha fa izany ny hira tsara ataontsika mantsy. Izay hira maranantsika ny fotoana androany na so andramana kely raha hira mihetsiketsika ve izay hira izay azafady? Raha mihetsiketsika izay makasitraka indrindra zao ataontsika izay hira satria maranantsika ny fotoana androany hoe tsy ambelako Jesosy dia hiarahantsika amin'ny groupe izay maharesy moa izany mazava ho azy. Aleluia.
raha antsika amin'ny groupe zay maharesy izay raha mazoto hipotra sary olo zareo fa mbola antanitsika aloha zareo mazoto fe nareo hipotra sary izavy reo vonina tsy ambelan'i Jesosy reo tsy avelantsika Jesosy hitantsika zany tsy avelanay raha tsy mitahinao zahay amin'ity androany ity de manao mametraka ny veloma mandram-piainao amintsika tsirairay misaotra nareo nahatrehitra amin'ny farany raha mbola soginy amin'ny roananda Jesosy ka tahiny tompo venena soamantsara de amin'ny latsinainy ndray tsika mioneto halleloia dia tahiny tompo daholo ary akira 2 radio N235.com afahanao meno nojapeo akira misy totenjaky na tantely amin'ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo maraina amin'ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo alina misaotra betsaka ny mampionona tamin'ny fotoana tarihana fotoana misaotra ny zay rehetra nandray anjara rehetra androany zoky marizosy zoky kadaka tamin'ny fiaraha-miasa tamin'ny sabata androany misaotra zay rehetra ratsa mangaika natanteraka an'ity sabata ty hitozy tamin'ny fitarihana ny tamin'ny fiamitiny natoroteny na rehetra nanatrika de ho an'Andriamanitra voninahitra Jesosy maro fitenareo tsy verimaina akory ny fotoana zay lanareo teto androany tahiny tompo bonne semaine daholo andao ary ataontsika zay iry zay ho voninahitra Andriamanitra andihizatsika hitarantsika Angaranjere satsy misy azo antenay naneto maro vandirao zao eto izao izy mamirazo mambabanao osika ziabe izy karamevio mambabanao sasitraka ziabe Mandinia amila fumanzio timete Fazi susti zo maitano Nadala natisivo Sosrezi mamela Zambela ko Zagatono atto zamnana rangi Jesus Sisi anala rizikyono Iskwano makucha zaroten masarik soni Iskwano manara kasi zaroten achani Kanazi samba chabuni morali tabe Fanangatini yadezana Siu kivi kichake chake Famana naze Sena tabi kuni lamine Kaya Zambela ko Zambela ko Swadila ko